Ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Plus. Atolotry ny Radio Plus ho anareo mandritra ity herinandro ity. No ilay Sombiniaina. Tantara mitohy nosoratan'i Andro Ireo anome ainan'ny tantara. Roa miaro-manina sy Ilay Andrea niaraka tamin'ny Andro Famensoa ary tolotra Andriana Arsan. Nandray feo presikarakotoro manana nanatotosy Iajara-ndry. Andro Faharoa. Tsara kosa ity tenisy ity ry papa le izy mainty fotsiny fa le fotsifotsy zao no tena tiako. Ka tsy nisy tsony moa teo amin'le mpivarotrako. Ianao nge efa nolazaiko hoe ndo hijery hafa aloha fa ianao tsy mety. Ka matahotra ako sao dia tsy vidy eo indray papa. Venitra hividy izay zavatra tianao nge no antony nanaovantsika fotoan'andro any. Sady zanga moa manam-potoana iarahana amin'ny zanak'ohatr'izao raha tsy misy zavatra hovidiana na le mitondra anazy mandeha milomano reny ihany. Reny ary tsy ampiko. Ka papa ane tsy inona tsy mba mandalo any an-trano matetika zany malahelo amin'ny papa Ndry mila hovako mihitsy ny foko rehefa mahaino anazy midongodongo izay. Atao ahoana nefa moa izao no tian'ny reniny. Papa? Maninona ozy ianao teo? Toa tsy valimy papa ho aho zava loazan'ny papa mijery anao fotsiny zange ho aho malahelo amin'ny papa Fantatro hoe zany tsy Fenitra. Zako nge mba malahelo anao fa tsy maintsy mena amin'izao aloha tsika. Zany ary andao amin'izay tsika ho any amin'ny fiara sao dia ho ariva loatra tika isy azy io indray ny endreninareo. Ndray kosa ary papa dia mbola tsy nisy adiny telokory very papa ny raha tsika taty an-tsena dia zay kosa ve dia mba ho ampy Fenitra efa midimy latsaka nge zao tsy tiako sao dia ho be dia amin'izany io indray ianao mariny. Fa miaraka amin'iray niteraka kosa ve za dia ho be dia zay mihitsy ny le mba tsy azoko Ena ry ary aza be dongodongo ohatran'io tsony. Andao aloha etsepitetsy. Wow, inanam-pizza ve? Merci papa. Zay mihitsy ane ilay tsy afozako an'ity papako ity Zany dia tsy mba mahazo bizou kosa ve zany papa Mahazo ka ary ataoko be da be mihitsy. Raha mba fantatrao mantsy ry zanako ny faniriako mba satroko raha mba ohatran'izao foana no mitsena isakariva rehefa avy miasa. Indrisy fa lehibe ihany ianao ty. Mbola zao ihany ny fomba ionantsika. Raha tsy nisaraka mantsy izay sy haingo ohatr'izao mba papa ataoko amin'ity indray aloha ny ana ohatra mbola tsy nihinana an'ity mantsy. Eny ndretsy zay tianao hoaniny ary ataovy ny komandy fataraiky eto tsika dia mba hampira hoentina mody hoan'ny maman. Fa iza ary ny vehivavy hitako omaly iny. Raha ny fijeriko azy ohatry ny tonga dia rava tanteraka tamin'ny sekondra voalohany nahitany anahy izy ka normal moa zanyko. Bandy ohatr'izao ve ny manoloana azy sady mbola niaraka tamin'ny vamomamilay be. Tsy ratsy kosa indray mitoraka iny ka tamin'ilay nilana azy mihitsy. Eny izy koa nye tsy ratsy marina fa hoe ohatry ny efa somary nahazo taona kely ny fijery azy fa hitako tena mbola mitana ary
efa manambady sy niteraka zany izy raha ny fahazahoako azy satria hoe ampanateriny zanany eo n'ilay blouson. Ka inona moa ny rarahiko an'izany rehefa mety amin'ny condition fotsiny de zay. Sady zanga moa anambady azy ka fiarahana manala azy fotsiny ny atao de vita, tsy misy akifamatotra zany io. Sady za koa tsy anaiky an'izany mihitsy ako raha tsy nitapy ako. De ahoana ary zany zao ny atao sa ve tena aleo raha nga zay mihitsy tonga de andalovako any amin'le trano iny, ary tonga de izay sy tiavana amin'ny faratampony mihitsy. Izy iny tsy anaiky andrafetra, mbola tsisy voadingany zany raha mbola nandalo teo amin'ny masony. Ary aleo hiantso andradina indray aloha indramana fiara hafa, asura fa efa misy hafa indray eo amin'le ry eo zay. Allo, Radina? De izao ve ndriry fenitra vao miditry ny trano? Efa amin'ny 7:00 ange zao Ka niaraka tamin'ny papa nge zary neny mbola niarany sakafo kely zay vao nateriny niarany sakafo tamin'ny atoandro de laniana tamin'ny fandandanana sy ny ditra ny tapany hariva. Vity zavatra ao anare izy de tratrarivo zay sady mba impirota fiaraka koa ary zay sy papa Zary fenitra azy ivarotana sakabe loha rendringe zay ary fantatro daholo zay ketriketrika ao an-tsendry ao, ny andry vao mitsiry fa ny ay efa mamony. Tena marina nge zany ry neny, inona ary nandengaiko amineny an'izany? Zao fantatro ndry tsara fa efa nisaraka izay sy ny ray ndry, ary tsy midikiditra amin'izay fitezako andry aty tsony izy. Za kory tsy miteny hoe tsy mahazo mifanerasera amin'ny tsony ndry fa... Ka zay nge vao teo no nisaraka nanatrana tamin'ny tomobila teo izy. Miala tsiny ary fenitra raha sarotiny Amarendry de tsy maintsy masika zazavavy nge ndry ary mbola amin'ny herintaona koa vao azo karapanondro. Raha sanatrika maninina any ndry de ahoana, iza ny babiny vokany, tsy za ihany. Ka efa zany lazaiko aneny zany ny marinako, sady maninona moa raha tsy matoky anany eny de tonga de atsony eny izy ataoko misy numéro-any any. Aza matahotra ndry fa zay mihitsy ny ataoko zao ka, ary ilana fifampifezana kely mihitsy ty ora fivoahana sy fidirandry ny trano isanandro ty. Aiza ve ka vao manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alahady de tsy hita trano mihitsy, fotsy varavarana ohatr'ireny iny ireny. Ka mianatra ako? Marenina eo mianatra koa ndry na ny sabotsy na ny alahady. Za zay de efa miteny ry fenitra, mbola adidiko sy andraikitry ny mitaizandry, ary raha tia tafitandry amin'izay tanjona iriko andry de tsy maintsy masika sy mienjana rehefa misy fitondratena tsy mendrika. Mazava? Mazava ka, fa mba tokony anadiady kosa nge neny vao... Fantatro zany ary ndana miakatra any amin'ny efitrandry ihany fa iresaka amin'ny ray ndry zaza mandreraka. Allo, Manjaka? Allo, izy indrindra, manahoana ry aingo Salama tsara ka. Ny fitaizanan'ity zaza raha manan'ity zao mila fitsaboana fa tena marisarisa, tsy hitako tsony izay anaovana azy. Marisarisa? Fa nga nisy ditra nataony sa misy olana any am-pianarana izy? Tsy misy idiran'izany ry Manjaka, ny fomba mihezana azy mihitsy ny tiako resahana aminao. Ka raha tsy misy ditra nataony kosa ve de inona moa no tsy hinao fitezana azy ka? Fa ty izy alainao maraina tsy mody raha tsy arivo ty ka. Ny ataona ny ambadika any rehefa fotoana tsy fianarana tsy fantatro akory. Mba azonao an-tsaina moa ry Manjaka fa tsy hita atao trano mihitsy nge ny zanakao manomboka alatsinainy ka hatramin'ny lahady. Wahatra ka ianao nge ny tokony anara-maso an'izany sa iandry an'izy andray? Ny azy iandro ray ao anatin'ny 2 volana no mba ankatahako taminao. Ohatry ny andro any zao ohatra de niarany vidy zavatra zay ilainy zay mianaka de niarany sakafo avy eo. De iny izy nateriko nody iny. Inona moa no mety ho vady-soko amin'izany? Sady efa mba lehibe koa nge izy iny ry aingo mila mahay mifandray tsara aminy fotsiny ianao. Ka zay fampiatana sy fanomezana lalana azy zay mihitsy no mampaditra an'le zaza hitanao zany fa ny ataonao ihany no mahatonga an'izany. Zazavavy nge iny ry Manjaka ary mbola manao sain-jaza mihitsy indraindray. Efa lehibe iny ry aingo koratsinona ko efa 17 taona hoe de tsy afantatra ny tokony ataony. Ay kosa, ka raha miditra ny trano eto izy milaza amiko fa be voka de inona no lazainao?
Zavatra tsy isy re zany e. Mahatoky an'iny zanako iny Zay mihitsy mahavoanareo lehilahy tony ka. Miseho tsy miraharaha de avy eo kenda voadoa miarana oatra. Aza lefa lavitra ny sainy. Rehefa hitanao fa misy fitondratena tsy mety ataony de teneno izy. Raha sanadrika tsy voateninao de atsoy aho fa zanako nge no ilaina anara iny. Ka efa dokotera riana ny fahafatesana ninao raha zany. Fa zao, tiako apetraka mazava aminao aloha fa manomboka androany de aleo tsy alainao aty mihitsy tsony izy. Sady atrika fanadinana mantsy izy de aleo ifantoka tsara am'izay. Aza mba atao an'izany kosa ry haingo zanako ange iny e. Ary manana zo tsara mihitsy hita azy sy araka aminy na de indray mandeha isan-kerinandro fotsiny ary. Ka rehefa hitako fa ilainy zany de omeko alalana ianao e. Za ihany no andamany fandaharam-potoana aloha manomboka izao. Eny ary raha zay ny hitanao fa metiko. Zanga moa afaka manoatra e. Ka zay mihitsy koa ny fahendreny e. Raha tia hita tovovavy tafavoaka sy tafita amin'ny fiainana ianao ka horeharehanao any ariana any de tsy maintsy manaraka an'izay aloha. Ary ndeha hamonjy fandriana amin'izay koa aloha ka. Tena matsiaro reraka mihitsy koa za zany. Ny asany ampiasany ty efa betsaka. Mbola miampy ny raha rasy fitenenana amin'ny feno tato an-trano koa. Efa milotataka mihitsy ny vavako. Ndry. Ary misy mandondona nge zany e. De iza nefa? Sa manjaka ve? Nefa ho am'izao amin'ny sivoralina izao ve? Aleo aloha jereny e. Mino fa tsy nahatsindry tsy tany zay de tonga hitady fanazavana ty ampoko indray. Za kosa aloha raha mbola hiresaka fitaizana amin'ny fenitra ihany de miala tsiny e. Rehefa izay ny de zay. Fa iza moa? Fetra ihany ry manao ianao madamy haingo? Fetra? Fa misy inona no... Miala tsiny aloha madamy haingo raha mandondona ny varavaranao amin'izao alina be izao marina fa hoe rehefa tokony atoriana izao nefa misy zavatra tsy nampandry ny saiko de naleoko nakaty aminao mihitsy. Zany ve? Fa misy inona ry fetra? Miala tsiny aloha raha tonga de miantso anao amin'ny anaranao e. Tsy maninona mihitsy ka. Zany mihitsy ary angeny tena anarako e. Sady mahafinaritra loatra le fanononanao azy. Miala tsiny aloha fa biany ihany ahy. Tsy maninona ka. Oay, mandrosoa aloha e. Ianao ty de eto atokonana fotsiny resahako. Aleo ety ihany fa tsy maninona ka. So apisy olona nanao amin'ny vady aman-janako raha mandroso ao amin'izao alina be izao ny tena marina saika haka an'ilay blouse ary madamy haingo misy taratasy adiniko izay mantsy any anaty paosiny ihany nefa tena ilaiko rapitso maraina io taratasy io. Ay, tena marina zany. Ndrasy fa laiko vetivety ary. Ka tsy mampaninona ny vadinao akory so mety hisy olana mantsy de rapitso maraina vao mandalo. Ka tsy manambady re zary fetra. Ary aza asiana an'izany madamy izany tsony aloha e. Tsy aleo mba mifampiantso amin'ny anarana. Ohatran'ny leny antsokanao hoe fetra de za mba antsoina hoe hiaingo fotsiny. Ahoana? Mety? Ay kosa. Tenao amin'ilay ilavako azy tsara mihitsy zany ko. Ka inona moa zany fa tsy ny afo hitanihana n'andro sisy. Ny fitany ty efa mihinana, menaka ny endasana azy efa vonona. Ary aleo ampiretina amin'izay raha fetra, tsisy manakana tsony. Ary tô variana be zany fetra? Sa misy tsy mety ao amin'ny endriko ao? Ka endrika tsara rafitra sy tsara tefy ohatr'izao ve de mbola isiko hianina ihany ry haingo raha tsy hoe olona efa mila voatsy ary nga. Mba mahita tenenina kory fetra ka. Mandrosoa moa e, tsisy manaikitra nge ato e. Ka tsy hoe zany malaina androsina ka mitsofoka ny tokantranonao fa raha sitrakao ry haingo de aleo aloha tsy hiditra androany hitanao ihany mantsy fa tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoakako.
So anahirana amin'ny masony manodidina. Eny re, mety isy fahamarinany ihany izany teninao zaniko. Ndraso ary alaiko ilay blouson e. Mety hoe hozokony ao aoriana angamba ny fivahinananao manaraka o. Izay mihitsy. Fa ny fankalalana sy ny fankafantarantsika nge azo tohizana androany ihany e. Raha tianao dia manasanao mba hiara-hiala hetaheta amiko. Ndraso aloha, tena matotra ve ianao sa? Mbola tsy matotra ohatr'izao hatr'izay ny ainako rengo. Marina fa be any ihany saingy te hifampizara zavatra be tabe aminao e. Te hafantatra anao bebe koa. Raha ny tena marina dia te ho namanao re ahy. Ka zao dia zao mihitsy ve? Te handeha ho aiza nefa amin'izao andro efa alina be izao ka? Tsy mifidy fotoana sy toerana ny finamanana riaingo a. Rehefa samy vonona tsika dia hita ho azy eny foana izany rehetra izany. Fetra, so dia mba tsy mety izany ka tsy hafahafa be raha... Aza mieritreritra ny aneriana aloha hoe izay hifankalalantsika tsara fotsiny atao ao an-tsaina. Sa ve ho lavinao ny invitation-ko e? Ka zanako. Tsika nge tsy hoe hijanona ny mandramaraina akory. Mety hoe afaka adiny iray ohatra dia efa ateriko hamonjy mifandrinao ianao. Sa tsy mety? Eny e. Ndraso ary aloha vetivety haka an'ilay blouson dia hanao akanjo mafana e. Tsy maninona? Tsy misy tsiny akory ka. Etsy anaty fiara etsy amendry ianao. Vetivety fotsiny a. Renareo teo Noho ilay Sombiniaina. Tantara Mitohy nosoratany Andro manalmanana. Ireo hanome ainan'ny tantara. Roa miaro-manina sy Ilay Andrea niaraka tamin'ny Andro Mitohy ary tolotra Andriana Arsan. Nandray feo Priskarakotory manana. Nanatotosy Iajarandry. Mbola hitohy.